Fantondra fanamariana makasika ilay vato ny lanja 12 taona vato kristal tsy hita popoka ny zoma lasa teo ramatoa Blandine Raily Arso zoma lasa teo izy no nitondra izay fanamariana izay niona tamin'ny mpanao gazety moa ny tenany ary nitondra fanazavana makasika io raharaha io izay niaraka tamin'ny mpisolo vava ary ireo akaiky azy ity ramatoa Pandara ity atao anatin'izay fiainana tampapalala vaovao izay. Tsy hijanona amin'izao ary nametraka fitoriana ramatoa Blandine Raily Arso izay tompona vato nogazana efa iray volana lasa zao saingy tsy hita popoka nanomboka ny zoma lasa teo. Nandritry ny famorina mpanao gazety Androany Tolakandro teny Akady Fotsy niaraka tamin'ny mpisolo vava azy dia nanamafy ity Pandara ity fa misy ny tsirariny izay mianjady aminy. Direction de police judiciaire nametrahako fitoriana nametrahako ny plainteko satria andro lahady ny police économique tsy nandray ny plainte fa niandro latsinainy tsy hoe tsy nety nandray zany izy fa tsy tao ny directeurany dia tsy hitako zay nametrahako anazy dia farany aho nametraka tao amin'ny brigade ny judiciaire dia tsy fantako moa hoe iza ny ambadikin'izao iza ny olona nanao an'izao zavatra zao fa mbola natao koa moa zany ireo police de mine namoaka ny entako ireo dia zareo no mahalala ny hoe ihany namiraka anay na baiko ny azonay. Manoloana izay toe-javatra izay anefa dia nisy ny fifampiresahana niaraka tamin'ny tompon'andraikitra ambony teo amin'ny ministeran'ny Arenakibontany saingy nisy ny ambadika maro samihafa izay everin'ity Pandara ity mahatonga ny zava-mianjady aminy. Teny amiko ny directeur fa hoe tsy misy zavatra fantako tsony io madame Blandine fa efa ambany aho fa efa misy olona ambony be ny tompony io. Zay ve aho niteninao directeur zay ozy izy fa mandalova anao any ministre manazava n'izao fitarainanao zao. Dia ministre mivantana avy eo aho nandehanako directeur satria zaho mety matetika tsy mahazo raha tsy mangataka audience ministre. Ny ministre amizay farany aho dia hoe mandalova anao any amin'ny SG dia ny SG mitondra anao any ministre. Nandalo tao amin'ny SG aho tompoko dia rehefa tonga tao amin'ny SG aho valitenin'ny SG tamiko dia hoe alohany nandraisako anao aho ny telefony an'ny ministre dia ny ministre nilaza ohatran'izao hoe avelao entanao fa ianao ve hiady amingeza fa avelao ny entanao mandehana ianao mandeha miasa tsy mazava amiko zany hoe mandehana mandeha miasa avelao ny entanao. Dia za hoe to SG aho miakatra be ny tensionko mampiakatra ny tosi-drako zany resaka zany inona ny tokony natao maninona raha mba antsoina dia resahana mazava hoe azahoaiza ny tokony misy an'ireo entako ireo fa tsy avezivezy ohatran'izao aho. Dia tsy hitany SG tsony moa ny hambarahy dia lasa aho nandeha nody tonga ty an-trano aho tsy mieritreritra n'izany hoe hisy haka io entana io na hisy inona io entana io. Tonga ty an-trano moa aho natolo ny halina dia ny maraina aho namonjy aho ireo mpiasako avy any amin'ny carrière reo. Rehefa tonga teo le mpiasako avy any amin'ny carrière dia hoe mandehana nareo mandeha any amin'ny minany satria fanaonay ny mijery ny vatonay isaky ny sabotsy. Mandehana nareo mba mijerijery ny entatsika any aho ndraindray tsy haitsika avao zay programme ao. Tonga ny mpiasako dia ny telefônina anahy hoe tsy misy entanao na dia ray aza. Taitra aho ary saika tsy haiko mihitsy aza saika torana na heno ny zavatra io. Nanamafy kosa ny mpisolo vava ity Pandara ity fa misy ireo izay mikasa manaratsy endrika ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fihetsika izay ataon'ireo tompon'andraikitra sasatsasany ka tokony ahamailo hatrany ny filoham-pirenena.